Ny kianja mitafon'i Mahamasina no toerana neken'ny kaominina Antananarivo renivohitra hanatanterahan'ny mpanohitra ao anatin'ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenena ny DFP ny hetsika izay everin'izy ireo tontosaina ny talata 12 ny volana Aogositra ho avy izao. Na dia efa tafapetraka azy ny alatsinainy 14 Aogositra teo kosa ny fangatana ataon'ny DFP teny anivon'ny Prefet De Police hatramin'ny androany dia mbola tsy nitondra valiteny tsy rafitra misana ny fitandronan'ny filaminana eto Antananarivo ity. Laza kosa ny Prefet De Police ny général everin'izy fa tsy maintsy hitondra valiteny mialohan'ny 12 Aogositra izy ireo. Fa déposé aty aminay zany neken'ny kaominina Antananarivo izy fa déposé ara-dalàna taty zany latsinainy maraina ny volony amsena dia tsy maintsy valiny zany io zany ny délai amarinay silencieux texte tsy miteny izy hoe tsy maintsy 48 heures na 24 heures avant silencieuse fa ny silence ny autorité administrative voalaza ny texte le silence de l'autorité administrative vaut autorisation. Arak'izany tsy dia mbola andrasana ny valiteny Prefecture de Police mikasika ny hetsika ho tanterahan'ny DFP eny amin'ny kianja mitafon'i Mahamasina ny talata 12 Aogositra ho avy izao.